Falomerabantsika tsirairay avindray amin'ity alahady fa 7 volana novambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka izao fandarana izao. Ny tompo any amaly izay rehetra iriny fonao tokoa ary indrindra ireo izay ampahatonga anao ho amin'ny fijoroana ara-panahy sy hahatonga anao aneo ny voninahitra Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry tompo mpanjakanay io, nidera ny laza, nihaja sy ny voninahitra natolotra ianao. Ianao ilay tsy mba miova, ianao ilay be fitiavana, ianao ilay tompon'izay rehetra izao ary ianao ilay nandrainay ho zanaka. Toa malala ho eto izay ankehitriny, vonona hitafa aminao, handray ny hery avy aminao amin'ity maraina ity, aoka ny herinao no herinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay hirak'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Malakia 7:7 manao hoe efa ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko i Jehovah tompony maro. Ary ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko i Jehovah tompony maro. Amen. I Kristy ilay mpanavotra avy any an-danitra, mitady perla tsara, dia nahita an'ilay perla sarobidy teo amin'ny olombelona izay very. Nijery ny olombelona Andriamanitra toy ny marikoriko tsy misy vidiny, tsy misy ilana azy fa nijereny tao amin'ny Kristy ary hitany tamin'izay nomedy toetrany amin'ny alalan'ny fitiavana izay manavotra. Nangonina ireo harenan'izao tontolo izao ka napetrany izany mba ahazoany mividy an'ilay perla ary rehefa nahita an'izany Jesosy dia nametraka azy teo amin'ny diademany. Hoy izy hoe ary ho rakitra sy ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko i Jehovah tompony maro. Nefa i Kristy amin'ny maha-perla sy ho sarobidy azy ary tombontsoa antsika ny manana an'io are sarobidiny lanitra io no lefikevitra izay ilayntsika ho dinihina maharitra. Ny fanahy masina no maneho amin'ny olona ny sarobidiny perla tsara, ny heran'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika ny fotoana izay karohana sy ahitana ny fanomezan'ny lanitra amin'ny fomba manokana. Tamin'ny andron'i Kristy dia tena betsaka ny nandre ny filazantsara, nefa ny sainy dia no amaizin'ny fampianaran'ny diso ka tsy nahafantatra ilay hirak'Andriamanitra. Izy ireo izay teo amin'ilay mpampianatra izay feno fanetretena avy any Galilia, nefa taty aorianan'ny fiakaran'i Kristy ho any an-danitra dia nomarian'ny firotsahan'ny fanahy masina ny fametrahana azy teo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny fanjakany izay anaovan'ny fanelanelana. Tamin'ny andron'ny Pentekosta no nanomezana ny fanahy, nitory ny herin'ny mpamonjy izay nitsangana tamin'ny maty ireo vavolombelon'i Kristy. Ny fahazavan'ny lanitra dia efa nanagorobaka n'ireo saina maizan'ireo izay nofotahan'ny fahavalon'i Kristy. Hitany tamin'izay Kristy nasandratra ho tompo sy mpamonjy, homena fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Hitan'izay voadidin'ny voninahitra ny lanitra amin'ny harena izay tsy hita fetra, homena an'ireo izay miala amin'ny fikomiana rehefa nandray ny voninahitra ilay zanaka tokany ny ray ny apôstôly. Dia 3,000 ny fananiova fo teo eo. Nanjary nahita ny tenany amin'izay tena toetrany izy, feno fahotana sy lota ary nahitany Kristy sakaizany izay mpanavotra azy. Nasandratra Kristy nomem-boninahitra izy tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay mitoetra teo amin'ny olony. Azontsika atao ihany koa mbola mandray an'izany hery izany ary na iza mangataka amiko Kristy ny herin'ny fanahy dia homena azy. Ny fanahy masina dia natao hiasa ao amintsika, ahafahantsika manambara an'izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny hafampiarabela amin'ny fianakaviana, manodidina antsika rehetra. Aoka ianao hirak'Andriamanitra feno fahatokiana tokoa. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay nifidy anay manokana ho hiraka ao, hanananao fahatokisana izay noho izany na dia tsy mendrika an'izany aza. Kanefa kosa ny angatanay aminao dia ny hanomezanao hery anay. Tsy atahotra izahay fa handeha amin'ny fahamarinanao hijoro hatrany
satria ny herinao tokoa no herinay ary ny fahamasinanao no anjakotranay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.